Amin'ity taona 2024 ity tsika dia hankalaza ny faha-enimpolo taona ny firenena fahaleovan-tena Madagasikara sy ny faha-enimpolo taona naterahan'ny tafika malagasy. Zany hoe manana lanja manokana ny 4 Jona 2024 noho izay antony anankiroa resahako tao zay. Itsika malagasy dia mahaleo tena ary ny fahaleovan-tena dia fananantsika ny sainam-pirenena fotsy, mena, maitso ary fananantsika ihany koa ny folo alindahy malagasy izay miaro ny fahaleovan-tenantsika, miaro ny fiandrianam-pirenentsika ary miaro ny vahoaka malagasy. Amin'ity indray mitoraka aty nefa dia hafahafa ihany koa satria miatrika ny aretina coronavirus antsika ary hitanareo amin'ny haino aman-jery ny tahan'ireo olona marary voakasika izany izay irariana tokoa ny iverenan'ny fahasalamana azy ireo ary irariana ihany koa ny tsy dia oharan'izany somary lehibehibe izany eto Madagasikara fa ho voafehy ary mino aho fa ho voafehintsika malagasy ny fiparitahan'ny coronavirus amin'ny fampiarana an'ireo fepetra rehetra izay efa noraisin'ny fitondram-panjakana ary mbola namafisiny andriamatoa filohan'ny repoblika filoha faratapon'ny folo alindahy tamin'ny alahady teo izany amin'ny tokony andraisany an'ireo fepetra rehetra izany mifanandrify amin'izany amin'ireo faritra rehetra izay voakasiky io coronavirus io. Izany akory tsy manakana antsika tsy hankalaza ny faha-20 Jona eto Antananarivo ary ny fantatra zany dia ao ireo mpanomana ny fankalazana izay efa am-perinasa tokoa. Io fankalazana io dia atao ao Analakely amin'ny avenue de l'Indépendance, hisy zany ny matso lehibe andraisan'ireo antoko-tafika rehetra anjara eto amin'ny tany sy ny fanjakana eo amin'ny avenue de l'Indépendance eo Analakely. Izany fankalazana izany dia fanamarihana ihany koa fa itsika na misy ara ny coronavirus dia mitohy ny fiainana fa tsy hoe mipetraka mijanona fotsiny any tokantrano samihafa any tsika fa tsy maintsy mitohy ny fiainana ary ny fitohizan'izany dia tazantsika izany amin'ny fiarantsika mitsangana, fiarantsika mifanometanana, fiarantsika ihany koa mijoro mankalaza ny fetim-pirenentsika. Ary hitanareo amin'ny tany samihafa fa raha ny Russie ohatra tamin'ny volana May tao dia misy ny fankalazana ny atao hoe journée de la victoire. Isika kosa dia tsy hitsanga-menatra fa mijoro ihany koa tsika mankalaza ny nahazoantsika ny fahaleovan-tena tamin'ny 20 Jona 1700 ary izany dia sotra ihany koa fa mijoro ny malagasy ray manontolo, mijoro ny firenentsika ary mijoro miatrika ny zava-misy rehetra izay mety manohitoana ny fiandrianam-pirenentsika. Ny fanamarihana dia fantatrareo tsara fa misy le hoe fampiarana an'ireo fepetra izay efa fantatritsika zany izay efa napetraka dia ny fanajana ny elanelana. Noho izay antony izany indrindra dia amin'ity indray mitoraka aty zany dia any amin'ny alalan'ny radio sy television no anaran'ny vahoaka malagasy ny matso lehibe izay atao eo amin'ny avenue de l'Indépendance eo Analakely. Izany moa dia noho ny antony efa fantatsika mifandraika amin'ny fianaky ny coronavirus mba tsy hisian'ny fiantraikan'izany amin'ireo mpijery ka dia amin'ity taona ity zany dia any tokantranontsika tsirairay avy eto Madagasikara tsika no manaraka an'izany matso lehibe izany eny amin'ny fahitalavitra.